manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoka. Zay tahiny Jehovah dia voatahy mandrakizay, aoko ho tahiny tompondray ianao, aoko ho feno fahasoavana indray amin'ity fotoana izay ianarantsika ny bokin'ny mpitsara ity indray. Fa vita moa zany ny bokin'ny Joshua dia miditra bokin'ny mpitsara tsika rehefa toko faharosatsika amin'izao fotoana izao, ary inony marimarina fa isy zava-baovao indray misy révélation, isy zavatra manokana ho raisinao, satria ato anatin'ny baiboly dia misy boky 900, ary amin'ireo boky 900 ireo tokana ny afatra ambaran'izy ireo dia momba ny Jesosy. Fa saingy kosany manana ny afatra manokana tsiraray avy koa ny boky tsiraray avy. Misy afatra ikambanana zany, dia misy afatra azo lazaina hoe manana maiza azy manokana izay tiany tompo omena antsika. Ato anatin'ny bokin'ny mpitsara dia inona sy angatany amin'ny tompo mihitsy hoe isy fiantraikany lehibe amin'ny fiainanao ara-panahy, amin'ny fiainanao rehetra fianarantsika an'ity bokin'ny mpitsara ity. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur tompo. Ya, miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoka izay manaraka indray ity fahitalavitra ity sy ny onjam-peo na eto Madagasikara na aty ivelany ihany koa ampitan-dranomasina ty izany. Izay dia mino fa nivavaka ataonay eto dia misy fitraikany aminao ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, na mety hoe anatin'ny olana ianao na anatin'ny ady sarotra na hoe anatin'ny aretina, tsy fantatro zavatra mety hoe mety misy fahasahiranana, hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra dia hiditra tsehatra ary aneho ny famantarana sy ny fahagagan'ny fahatsarany ho amin'ny fiainana manokana. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha eo mirasaina amin'reto rahalahy sy anabavy reto amin'izao fotoana izao. Zao voalaza ny teninao manao hoe raha misy 2 na 3 mifanaiky ankata-javatra amin'ny anarako dia omenao zany. Ny mpijery izay mirahalahy eto tompo dia mitambatra zay dia maromaro, koa dia manonona ny fahasoavanao, ny fitahinao ho an'izay marary amin'izao fotoana izao dia miala zany aretiny zany. Aoka ho sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy olona tompo ao anatin'ny olana mafy izy amin'izao fotoana izao angambany, mety hoe anatina any amin'ny tribonaly any miady tany, mety hoe misy olana eo amin'ny tany ary manana ny rariny izy Jesosy, ary fa ela dia ela no mba niadiavana an'izany rariny zany. Za dia mamotsitra teny amin'izao fotoana izao misy vahaolana manokana omenao Andriamanitra, fahitapitia, fanambinana, fandresena ho an'izao rahalahy sy anabavy zao. Reo olona izay manana olana amin'ny asa fivelomana dia ho tahinao manokana amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy varavarana misokatra ho anao, hitahin'Andriamanitra anao. Raha eo rehefa andika ty bokin'ny mpitsara ity zay dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina, ianao nanazava ny sainay amin'ny fatakarana misaotra Jesosy eo. Amen. Nasarantsika pasteur tsara toko faharoa amin'ny andin'ny fahatelam-boram-polo tsika mijanona. Ny nisehoan'ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Israely tao Boakima, ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nakany Boakima dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egypta aho ka napiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy, ka hoy izao tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay, koa aza manao fanekena amin'ny tompo tany ianareo, raha vao ny alitarany kanefa tsy nihaino ny fieko ianareo, ka inona moa izao ataonareo zao? Ary hoy izao indray, tsy andraoka azy eo anoloanareo aho fa ho tsilo eo amin'ny taizanareo sy fandrika aminareo ny Andriamanina. Ary no niteny izany teny izany tamin'izany ankizy rehetra ilay anjelin'i Jehovah dia
nanandratra ny feony vahoaka ka nitomano ary ny anarana zany tany zany de nataony hoe Bokima ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehova. Ary rehefa nampidiny Josoa ny vahoaka dia nandeha ho any amin'ny lovany avy ny zanak'Israelitra andovan'ny tany. Ary nanompo an'i Jehova ny vahoaka tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra niainan'ny olona izay velona tao aorianan'i Josoa dia ireo izay efa nahita ny asa lehibe rehetra nataon'i Jehova ho an'i Israely. Ary maty Josoa zanakinona mpanompon'i Jehova rehefa 100 taona ny androny dia nalevina tao anatin'ny faritany lovana izy dia tao Timnata Haresa any amin'ny tany avoanan'i Efraima avaratry ny tendrombohitra Gasa. Ary zany taranaka rehetra zany koa dia voangana ao any amin'ny razany ary taranaka hafa zay tsy nahalalan'i Jehova na ny asa efa nataony ho an'i Israely no nitsangana nandimby azy ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely fa nanompo ireo bala. 12 ka nafoy an'i Jehova Andriamanitra ny razany zay nitony azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanaraka andriamanitra hafa amin'ny andriamanitry ny firenena manodidina azy dia niakohaka teo anatrehany ka nampahatesitra an'i Jehova. Eny nafoy an'i Jehova izy ka nanompo an'ny bala sy Astarta. Dia nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo zay namabo azy izy ary namidiny eo an-tanan'ny fahavalony manodidina azy ka tsy najanona teo alohan'ny fahavalony intsony. Nataiza ny voany dia namely azy ny tanan'i Jehova ka nampahory azy arak'izay efa nolazain'i Jehova sy arak'izay efa nianianany taminy ka dia ory indrindra izy. Kanefa Jehova nanangana mpitsara zay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy fa na dia ny mpitsara azy fa na dia ny mpitsara azy aza dia tsy mba noenony fa nandeha nijangajangana naraka andriamanitra hafa izy ka niakohaka teo anatrehany nivily faingana niala tamin'ny lalana zay nandehanany razany nanaraka ny didin'i Jehova izy fa tsy mba nanaraka izany. Ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehova dia nombo zany mpitsara zany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanan'ny fahavalony tamin'ny andro rehetra niainany zany mpitsara zany fa nalahelo azy Jehova amin'ny fitarenany noho ireo mpampahory sy nampalahelo azy. Kanjo no maty ilay mpitsara dia nanao ratsy indray izy mihoatra noho ny nataony razany fa nanaraka andriamanitra hafa sy nanompo azy ary niakohaka teo anatrehany izy tsy nitsahatra tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditra izy. Dia nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy satria nivadika fanekeko sy anadidiko ny razany ity firenena ity ka tsy nen'ny feoko dia tsy androka olona eo anolohan'ny tsoa aho amin'ny firenena izay tsy mbola resatra amin'ny andro nahafatezan'i Josoa mba hizahako toetra ny Israely amin'ireny na hitantona ny lalan'i Jehova ka dia amin'izany araka ny tandriaman'ny razany azy izy na tsy. Dia navelan'i Jehova ireny firenena ireny ka tsy norohan'ny faingana sady tsy voalotiny tsy voatolony teo an-tanan'i Josoa ireny paster. Ya mpitsara toko faharoa no ianarantsika amin'ity andro an'io ty. Raha hofitina kely moa zany pasteur Alvarez dia teo amin'ny 70 taona no nodomandry Josoa anisan'ireo atao hoe mpanompon'Andriamanitra nodomandry ao amin'ny tompo izany Josoa zany ary araka ny fitenenantsika malagasy rehefa misy ray aman-dreny anankiray modomandry dia hoe nahavita be izy tsongorin'olombolo teo amin'ny tanàna nananana izy azy ary be deaibe ny zazana velany sy ny asa nataony sy ny tsangam-bato izay niseho tamin'ny andron'ny Josoa nananana izy azy izany Josoa zany. Fa anisan'ny fahombiazana tamin'ny Josoa aloha zany no resantsika. Naomby Josoa tamin'ny lafiny anankiray satria nankatohan'Andriamanitra izy ary araka nefa no resantsika teto hoe nandray ositra double portion i Josoa. Le tao amin'ny Mosesy no raisiny ary tao amin'ny koa nefa efa nisy pasteur Alvarez ary vokatr'izay ositra mahery vaika tao amin'ny Josoa zay rehefa tena alalinitsika ny baiboly dia tena hitanao mihitsy hoe nisy asa lehibe zay tsy vitan'ny Mosesy fa nampanaovin'Andriamanitra ny Josoa
tam'izany vanim-potoana izany lafiny anankiray koa nefa mipastera azo everina ihany ko fa mpitarika tsy de naomby ihany ko nefa josoa amin'ny lafiny ray satria tsy mba nanofana olona andimby azy josoa raha ohatra zao tsika tamin'ny andron'ny abrahama vandresantsika teto de nanana ny Isaka izy nandimby azy Isaka nanana ny Jakoba nanana ny Josefa sy Joda amin'ny rahalahavy ary Joda nanana ny ampita teo zany le izy de toy zany tamin'ny andro Mosesy nanana ny Josoa Elisa nanana ny Eli nanana ny Elisa fa i Josoa zany na de lehilahy be fahasoavana be ary nanana fahendrena lalina azy de nahavariana tsy mba nanana mpandimby na hoe nanana relève zany Josoa raha jerentsika ity baiboly ity ary zay no anisany fahalemena tao amin'ny Josoa ka nahatonga ny zanak'Israely lasa nanara-po tamin'ny ratsy satria io lay hoe ny biby tsy manandoha tsy mandeha ary rehefa ny mpitarika anankiray no mivily lalana de mivily lalana manaraka n'iny daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatran'ny hoe tahaka ny bokotra akanjo i bokotra akanjo zao rehefa mifandiso ny aty ambony atya de mifandiso oatra ry ambany nanina be ary zany de mifandiso tao de ohatran'izay zany de zavatra nitranga teto tsy nanofana olona Josoa tsy nisy mpandimby azy de lasa niparitaka avokoa lay zanak'Israely tamin'izany fotoana zany zay zany no anisan'ny toko hoe fahalemena sy tsy fombiazana tao amin'ny Josoa ina moa zavatra tiana ampitaina pasteur itsika ray mpianakaviana no anisan'ny mpitarika ao anatin'ny tokantrano rehefa ny ray mpianakaviana zany pasteur no mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra miseho lehilahy tena matahotra an'Andriamanitra de manaraka n'iny daholo ny taranany rehetrarehetra lasa mahafinaritra ny taranak'ilay olona fa raha idada na lay ray ao anatin'ny tokantrano no mivily lalana manao ny zavatra tsy tokony atao hoe lasa mamilava sanatria lasa mampirafy na mitarika ny ankonany amina resaka fanompo-tsampy de mivily manarakaraka an'izay daholo lay taranaka faramadimby rehetrarehetra aty aorina ary miteraka tsy fahombiazana ho an'lay taranaka izay zavatra zay na eo amisetry ny fitantanana ny raharaha-mpiangonana dia mitady olona Andriamanitra tsy olona bogosy ihany na hoe olona manam-pahaizana ihany na manana pahalalana na olona nianatra ihany fa olona manana toe-panatsara olona mahatoky olona vonona ijoro amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra zany ny olona tediavin'Andriamanitra pasteur Alvarez manana ny fahendrena sy ny fanahan'Andriamanitra mahery ao anatiny dia miaraka amin'izay ny fahombiazana zany mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izany jereo tsara raha ohatra ka iverenantsika ohatra lay mpitsara toko faharoa teo dia nisy an'ity anjelin'ny Jehovah ity niakatra tany Gilgala le Gilgala moa tsy eza zany fa efa eo mifatra ny tany Kanana izy io pasteur de io le anjelin'ny Jehovah io nampatsiahy an'reto zanak'Israely zay tsisy mpitarika reto hoe nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egypta ary nampiditra anareo eto amin'ity tany zay niainanako tamin'ny razanareo ty tsy anatsoaka ny fanekeko mandrak'izay ozy Andriamanitra ko aza manao fanekena ny tompon-tany ianareo fara vao ny altarany Andriamanitra zany raha toka namoaka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta de misy fanekena zay nataony tao fanekena tamin'ny alalan'ny soratra fanekena tamin'ny alalan'ny fanahy fanekena tamin'ny alalan'ny raha ary fanekena tamin'ny alalan'ny fanatitra reo zavatra reo zany pasteur ny fanekena nataon'Andriamanitra ary ny anankiray fadimy moa adiniko kely izy fanekena tamin'ny alalan'ny hoe zao ny Jehovah Andriamanitra reo zany hoe fiankofana efa ny anarantsika lavabe teto zany de izay fanekena izay ozy Andriamanitra tokony ho ajainareo zay mba hatonga ihany ko anaja n'ilay fanekeko ka hatonga anareo andova nyty tany Kanana ity hatonga anareo tena tsy hijaly ato anatin'ity tany Kanana ity satria amin'ny fotoana mivadika le olona pasteur ary ny zavatra tsy zakan'Andriamanitra de hoe ny mahita pino anankiray mahita mpanompon'Andriamanitra anankiray efa nafahan'Andriamanitra efa vita batisa tadidioane fa ny atao hoe
tombambidy lafo indrindra pasteur nividianana atsika de ny rano jesosy kristy tompo zay ho tsarovatsika mivanim-potoana ny pasika tahaka an'izao moa ny nahafatesany sy ny nitsanganany de jereo tsara fa ny baiboly de mampianatra hoe tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nividiananareo tamin'ny fitondratena adala zay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rason kristy izay tsy misy klema ary tsy misy petipetina zany nanavotana atsika ilay fiainatsika zay tokony hoe voaheliko mandrak'izay any amin'ny fahaverezana noho ny fahotana itere tsara fa namoaka didy andriamanitra tao amin'ny genesis toko fahatelo rehefa nanota ny olombelona pasteur Alvarez de ozy andriamanitra manao hoe satria nandika ny fanekeko ianao nandika ny didiko ianao de zao iverina mivovoka ianao ary hofaty ianao zay zany le tenin'andriamanitra fa zao anefany rehefa tompo andray jesosy kristy tompo a nanomeny ainy nanolotra ny fanahany ary nanolotra ny raha no famelan-keloka de zao ny zavatra nahagaga ozonay tenin'andriamanitra ny fahafatesana indray no azahoky tombony raha tokony zany ao anatin'ny fahafatesana ny sazy mahatsiravina de ao anatin'ny fahafatesana indray no azahotsika tompony tamin'ny alalan'lay namonjeny jesosy kristy tompo atsika zao nefa zavatra mampalahelo aty aorina misy olona tsy mahalalany zany tombambidiny famonjeny zany misy olona tsy mahatakatra ny alehibeny zany fitiavan'andriamanitra zany na de fananao fanekena azy andriamanitra any am'izao vaninandro enantsika zao moa de arak' le volazany teny soratra masina manao hoe fanekena vaovao ny ataon'andriamanitra ataony vakitsika pasteur ao filazany tsara liko toko faroambiroapolo liko 22 de eo amin'ny andiny fa 7 19 zao mivakiny a ary nandray mofo izy ary evo ansaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity ny tenako zay homena ao anareo izao nataovinareo fahatsiarovanay ary arak' zany koa ny kapoka rehefa vita ny sakafo de hoy izy ity kapoka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay hidina ao anareo zay ity kapoka ity ny fanekena amin'ny rako zay ahidina ho anareo zany hoe nanao fanekena vaovao andriamanitra fanekena vaovao amin'ny rako tamin'ny alalan'ny rahany jesosy kristy tompo zany hoe io le nyteneniko atsika teo hoe lafo vidy loatra tsika teo anatrehan'andriamanitra kanefa aty aorina pasteur de misy manatsoko an'izay fanekeny zay de lasa mihemotra lasa miverin-dalana lasa ohatrany hoe voasaringotra sy voasitony lay vilany ratsy tany alondray a de manomboka miverin-dalana tsikelikely ary manadino lay fanekena zay nataon'andriamanitra manadino ilay votoatin'ny famonjena zay nataon'andriamanitra ary ren'olona ireny de voalaza amin'ny baiboly manao hoe ozy izy soratra masina manao hoe sarotra ny lalam-pivadika sarotra ny lalam-pivadika mbola resantsika moa zay rehefa avy eo a pasteur Alvarez marina de marina zany miverina kely amle zavatoko le zavatra vakitsika eto tamin'ny liko atatsika le momban'le hoe raha fanekena pasteur vaninandro pasika moa de efa tena haiky de haiky pasteur am'izao fotoana zao ary momban'zay raha zay tamin'ny nahafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana moa no nandatsahan'ny rano pasteur ary raha iverina kely am'zay pasika zay pasteur ampatsiahy atsika satria manakaiky hatrany ny vaninandro pasika ary vaninandro lehibe tokoa atram'izay nisy ny taranak'olombelona pasteur atram'izao ary amin'ny andro avy a dia tsy tsaratra fa hitoy hatrany zay hoe fahatsiarovana amin'ny pasika izay ny pasika mora todiana pasteur tany amin'ny tany Egypte no nisy io voalohany pasteur zao no zavatra traka pasteur tao amin'ny tany Egypte andriamanitra dia nanome fahefana manokana ny Mosesy Aron no mba famantarana sy fahagagana niseho teo anatrehan'ny Farao nitondra reo famantarana rehetra loza sivy zay azo lazaina hoe mafy dia mafy pasteur ny lozany fanesesy tao amin'ny tany Egypte teo zany hoe navelan'andriamanitra Mosesy anao zay hoafany navelan'andriamanitra Mosesy hitondra ny fanomezam-pahasoavana rehetra mba hanafahana ny zanak'Israely amin'ny tany Egypte fa hatramin'ny loza fasivy pasteur mbola sy tafavoakany zay ny vahoakany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte fa tamin'ny vaninandro pasika de zao tenenin'andriamanitra tavoaka n'Israely amin'ity alina teo izy de alina tandremandreo vao manokana anaty alina teo izy andriamanitra ity aty de tsy anareo fa anaty alina ty ka zao izy izy ho tsaraiko izy izy a ny andriamanitra eto amin'ity tany Egypte ity ho tsaraiko ny andriamanitra tany Egypte fa zao zavatra ataonareo midy amatranonareo a de hosoranareo rano varavarana
amban'ny ranareo a mialako amban'ny ranareo ary tsy mahazo mihinana nininonareo afa-tsy zanak'ondry ihany nohaninareo amin'ny fotoana io de samy miankona daolo nareo mianakavy anatin'ny trona de tsisy mahazo mivoaboaka eny ivelany fa iza ozy ny tompo no amakivaky ny tany Egypta de hitsara ny Andriamanitra ny Israely Egyptiana rehetra ary vonoko ny lamatoa rehetrarehetra hatramin'ny biby lamatoa amin'ny biby lamatoan'ny andevo lamatoan'ny olotsotra lamatoan'ny mpanjaka rehefa ho lamatoa rehetra atao amin'ny tany Egypta de novonon'Andriamanitra tamin'ny fotoana iny fa ny zanak'Israely kosa tamin'ny fotoana iny a tamin'ny zay vanim-potoana amin'ny Paska dia nitambatra ninana an'le zanak'ondry a nialaka atao amban'ny raha zany hoe alina ady manokana zay notandremany Jehova adin'Andriamanitra manokana ny fotoana iny pasteur zay zany anisan'ny zava-dehibe amin'ny Paska ny Paska dia adin'Andriamanitra manokana anapotehana ny fahavalo hitsarana ny Andriamanitra izy tany amin'ny tany Egypta satria manko manina moa ny lamatoa rehetra novonoana tamin'ny tany Egypta satria ireo lamatoa rehetra eo dia misy Andriamanitra izy mamatotra andreo lamatoa rehetra eo de notsaran'Andriamanitra tamin'izay fotoana zay resy ny Andriamanitra ny Egyptiana ary de noroana am'izay zanak'Israely a ndanareo miala faingana taorina zay alina taorina zay ady notandremany Jehova zay ka izao vaninandro Paska izao ny rano tamin'izao fotoana zany rano zanak'ondry dia tandidy ny rano Jesosy ary ny zanak'ondry zay nohanina de ny tenin'Andriamanitra zany hoe anjarantsika zany am'izao fotoana zao ny vaninandro Paska zany a dia fialofana ao ambanin'ny rano Jesosy a ary fandinihan'ny fianakaviana ny tenin'Andriamanitra fihinanana ny tenin'Andriamanitra fihinanana n'le nofon'le zanak'ondry zany hoe vanim-potoana anomezana voninahitra an'Andriamanitra iraisana fo iraisana saina anompoana an'Andriamanitra manokana io vanim-potoana amin'ny Paska io tsy anao miady amin'ny fotoana io tsy anjarako miady amin'ny fotoana io fa n'Andriamanitra niady amin'ny fotoana io ary rehefa Andriamanitra miady de aoriana zay ady zay a de tsy maintsy misy zavatra mitranga ekany hoe ty Paska ty a tsy andalo fotsiny aminao ty Paska ty fa raiso mihitsy ny finoana hoe anjaran'Andriamanitra miady amin'ny fahavaloko amin'ty Paska ty ny anjarako de zao mialako ambanin'ny rano Jesosy Kristy tompo le rano zanak'ondry tanidiny tany amin'ny tany Egypta ary mihinana le nofony zanak'ondry de tsy inona koa ozy ny tenin'Andriamanitra ozy Jesosy hoe ninofoko ny tena fihinana ny teny zay lazaiko aminareo izy dia fanasy fiainana ity tenin'Andriamanitra ty ny baiboly dia taratasy mirakitra teny le teny sy le afatra ambaran'ny baiboly mila raisitsika mila diniatsika mila saintsaintsika mila iainatsika am'izao vaninandro Paska zao aoka tsy andalo fotsiny aminao ty vaninandro Paska ty aoka hitondra zavatra goavana be tsy zavatra madinidinika tsy zavatra mety mozo ny tenin'Andriamanitra tsy zavatra mety simba ny nanavotana an'ireo fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy tompo rahasoan'i Jesosy ny rano Jesosy niary ny zanak'Israely ny rano Jesosy nità zanak'Israely tao ambadiky ny Paska iny a de nitondra rem-behivava ny zanak'Israely ka manoa zay teninao zay teny zay mampatsiahy amin'ny Paska pasteur fa eto moa zany dia nalahelo ny tompo teto pasteur teto amin'ty boky ny mpitsary ty satria nalaky niala tamin'ny fanarahana sitrapon'Andriamanitra nalaky niala tamin'ny didin'Andriamanitra sy mibaiko n'Andriamanitra reto zanak'Israely reto pasteur Andriamanitra ny teny manao hoe aza matahotra ny Andriamanitra ny Amorita aza matahotra ny Andriamanitra ny Kananita aza matahotra azy varoa ireo andeha aza manao fanekena aminy kanto zay zavatra nitranga fa mifanohitra amin'ny zavatra nataony ny tenenin'Andriamanitra zavatra nataony zanak'Israely de nalahelo ny fon'Andriamanitra ka voatery Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nivarotra nandefa ny zanak'Israely teo ambanin'ny fahavalony ampahory azy nefa dia lehibe ny famindrampon'Andriamanitra rehefa taraina zanak'Israely de namindra fondray Andriamanitra pasteur nandiny fevatra amby folo any de ozy ny soratra masina hoe dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo zay namabo azy izy ary namidy eo an-tanan'ny fahavalo manodidina azy ka tsy nahadijanona teo anoloan'ny fahavalony intsony izy nataiza ny voany de namela azy ny tanan'i Jehova ka nampahory azy arak'izay fanolazain'i Jehova sy arak'izay efa niany anany taminy ka de ory izy eo amin'ny antininy faharoapolo de ozy izy hoe dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy satria nivadika ny fanekeko izay nandidiko ny razany ty fireneny ty ka tsy niain'ny feoko de tsy androka olona eo anoloantsony aho amin'ny firenena zay tsy mbola resy hatramin'ny andro nahafatesany Josoa teto pasteur Alvarez dia nisy karazana
famaizana tena kapoka maharary mihitsy zay nataon'andriamanitra ho andreto zanak'israely eto satria anisan'ny tena fahotana tena mampatezitra an'andriamanitra dia ny hoe mahita kristianina anankiray lavo ao anatina fivavahana n'andriamanitra hafa n'andriamanitra izy ary zay zavatra nitranga teto zavatra anankiray faharoa dia le hoe rehefa tsisy le mpitarika dia tonga lay fiemorana sy fiverenan-dalana zay fiverenan-dalana zay nefa ny ao tena nampatezitra n'andriamanitra mihitsy satria tsy mora ny namoka an'le zanak'israely tany amin'ny tany Egypta ary tsy mora ihany koa ny nanafahan'andriamanitra atsika araka ny resaka zay noresanao teo hoe tamin'ilay fotoanan'ny paska izay namonjen'andriamanitra atsika etraotany hoe pastera misy olona ny atao anatin'ny tokantrano ato tena efa teo mbahoana fahafatesana no nandreny ty fantarany ty nahita n'ity fahita lavitra ty dia tamin'ny fotoana ny vavaka nanapa-kevitra nompo an'andriamanitra nosotran'andriamanitra ary mbola velona ihany mandraka androany be dehibe mihitsy ny olona no nahavotan'andriamanitra any amin'ny toeram-piangonana maro samihafany na dia tsy mendrika ndray an'izany filazantsara zany azy dia no tiavin'andriamanitra manokana dia nosotomin'andriamanitra ovonjena ary misy atao anatin'ny tokantrano ato tokony efa navadika indimy izy zao amin'ny volana o avy zao ny fahitako anazy ny tokony havadika fanenina izy raha ivorony fianakaviana zany de amin'ny volana o ity olon'ity ny tokony ho havadika zany hoe efa tokony ho faty tany amin'ny taona 2008 na 2010 fa saingy zao nohony hoe famonjena zay nataon'andriamanitra de mbola tsy de mieritreritra loatra ny andeha atoato azy izy fitiavan'andriamanitra le zany fa tia orina nefa ny zavatra mampalahelo de ity misy olona rehefa mahatsapan'zay le atao fitahin'andriamanitra zay mahatsapan'zay fanasitranana na ny famonjen'andriamanitra zay de manomboka mihemitra tsikelikely manomboka mihemitra tsikelikely ary zay fiamoran'zay de anisan'ny nampahatezitra n'andriamanitra fatratra mihitsy tamin'ireto zanak'israely eto ary mampahatezitra n'andriamanitra ihany ko amin'ny olona zay miverin-dalana ngaby ianao mety miteny manao hoe zany pastera tsy fidiny satria mety misy amintsika tokoa mety hoe enjehan'ny vadinao ianao dia menaseny hoe raha mbola mivavaka ianao a dia misarakitsika ao ndray ny hoe misy fitsapanana fizatoetra mety mandalo tsy fisina arabola dia tsy mazaka an'izay le azo fijaliana na le fitsapana na le fizatoetra zay de mitady raviravitarana mitady emotra hiala amin'andriamanitra zany efa mampahery anao androany a mampahery atsika androany ozy izy mitenin'andriamanitra manao hoe isika tsy ho naman'izay miemotra tsy mba naman'izay miemotra fa naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy zany hoe raha miemotra ny olona anankiray de tsy ho akasitra an'andriamanitra naoviana na inonina antony mety ozy ianao hoe za reraka za tena kivy a za tena zosy zao a de tsy valabla mihitsy zany excuse zany eo anatrehan'andriamanitra mahafinaritra kosa nefa ny pasteur Alvarez ity na de mandalo ady mafy aza ny olona anankiray na de mandalo fitsapana mafy aza ny mpanompon'andriamanitra anankiray ka misisika ihany androso misisika ihany iazakazaka tena nompo an'andriamanitra de zany olony zany kosa tsy ho adinon'andriamanitra mandrakizay zany olo zany zany eny anisan'ny toetsaina tao amin'ny Josas Kaleba zany Josas Kaleba rehefa lay nandeha ny safo ny tany Kanana dia reo namany de anisan'ny nanakivy azy ny namany folo mirahalahy fa saingy lay toetsaina sy toepotao anatiny a de efa voavolavola ho amin'ny fandresena efa nanany izy a expérience zany atao miaraka amin'ny tompo zany ary ny tompo tsy manary eo anatin'ny ady sarotra zany ny tompo tsy manary eo anatin'ny ady mafy zany tsy manary zany andriamanitra na mandalo iny ianao na mandalo iny ianao tsy arian'andriamanitra ianao rehefa azonao antoka fa miaraka aminao andriamanitra ary tokony nytoetsaina sy mokondohananatsika zany hoe za tsy irery zany a
za tsy very mandeha zany a amen satria andriamanitra miaraka amiko andriamanitra fa ny olana fotsiny pasteur de reto le toetsaina sy toe-panala eto zanak'israely tamity mpitsara toko faharoa ty tena ratsy be mihitsy a satria vo maty josoa de niemotra dolidolo zareo niemotra dolidolo zareo de tsy mba nisy olona mba mijoro tamy sitrapon'andriamanitra fa na lehibe na kely na antitra na tanora de nanara-po tamy fafinaretana nanara-po tamy fampotsampy nanara-po tamy fijangajangana de noringan'andriamanitra sy no tapahan'andriamanitra mihitsy le fanekena ary zava-doza teo amin'ny tantarany zanak'israely a izay zavatra zay a pasteur Alvarez ndao ny amaky adalatsotra masina anakiratsika tamin'ny atao bokon'ny Joda ato Joda za moa misy ny Joda de olohan'ny apokalypsy de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo pasteur hoe ny andin'ny fahaefatra sy fahadimy zao mivakiny a fa misy olona sasany efa niditra misokosoko zay voasoratra fa iny ho amin'ny fanamelohana zany dia olona ratsy fanahy zay mamadika amin'ny fahasoavan'andriamanitsika ho fitsejojejona sady nandany andrea tokana de Jesosy Kristy tompontsika ary tapatsiaronareo av na de efa fantatra reo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novojen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona dia ny arignany any taorinan'izany zay tsy nino zay fampatsiahivana ozy Joda fa na de nentin'andriamanitra ny voaka avy tany amin'ny tany Egypta aza ny zanak'Israely tamin'ny tanana mahery sy sandrina indra de naringa ny andriamanitra mihitsy zany nandringana teto pasteur Alvarez ireo olona tsy mino ireo olona mpimonomonina ireo olona nivadika ny verin-dalana nanompo sampy miala tamin'andriamanitra de naringa n'andriamanitra reny olon-dreny na de olombo fidin'andriamanitra azy eto zany tena miresaka tantarana pino a tantarana mpanompon'andriamanitra mihitsy ny baiboly pasteur hoe maninona ny misy mpanompon'andriamanitra ringana maninona ny misy mpanompon'andriamanitra tena ao anatina hitanao voringana tsikelikely ny fiainany idirana problème manompoka tena sarotra mitady hiditra any amina olana faratampo tsy mety voava mihitsy de ny marina amin'io resaka fiberenan-dalana resaka fiemorana resaka ataoko hoe fialana tamin'ny planin'andriamanitra tadio fa ny lalantsika ty de misy feuille de route misy plan zay hitondran'andriamanitra ny fiainatsika ary tsy zay mety amintsika no atao fa lay mety am'izay drafitr'andriamanitra zay de rehefa manaraka an'izay drafitr'andriamanitra zay tsika pasteur Alvarez de lasa tahin'andriamanitra io ane io resaka hoe fitahin'andriamanitra voziny io io zany tsy hoe tenen'ny vava fotsiny hoe ho tahiny ianao de ho tahina tokoa fa tadio fa misy plan atao anatin'ny baiboly misy drafitra arahana atao anatin'ny baiboly mba hatonga anao ijoka sy isitraka lay fahasoavan'andriamanitra zany pasteur Alvarez maninona ny misy mpanompon'andriamanitra be dia be ohatrany hoe efa nandray an' Jesosy efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy efa taona maro lasa zay fa am'izao vanim-potoana zao manomboka misy zavatra tsy mbola miainany hatram'izay mihitsy ary mahavery hevitra nefa iainany de tsondra be le izy misy fiemorana ara-panao misy fialana tsikelikely tamin'andriamanitra ary io pasteur ozy izy le petera faharotoko voalohany andiny fatelo hoe efa nomeny herin'andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba ny fiaina sy ny toe-panaraka an'andriamanitra zany hoe arakaraky ny fandrosony ny ara-panahinao mampatavy ny ara-panahinao matoka ny ara-panahinao tena misy ositra mavesatra mihitsy no lalana hitahin'andriamanitra ny olona anankiray fa raha olona tratrana fahamainana reraka vizana monomonina verin-dalana za de milaza amitsika tsy isy fitahin'andriamanitra ho an'ny teny fikasana na fitahina ho an'ny olona miemotra sy miverin-dalana atao anatin'ny baiboly na hoe lasa manara-po amin'ny fahafinaretana ohatra ny ty atam-potsara toko faharoa ty fa ny olona manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra malala tsara hoe sarobidy tamiko ane nanafany Jesosy ahy sarobidy tamiko ane ny raha zay nalatsaka Jesosy sarobidy tamiko ane ny namonjena ahy rehefa sarobidy eo amitsika izay namonjen'andriamanitra atsika zay de manomboka misaintsaina zany sarobidin'ny fitiavan'andriamanitra zany tsika de mandroso mivavaka foana mandroso manompo an'andriamanitra foana ary arakaraky ny andro sotsika na de ao anatin'ny miady mafy azy de manomboka ho hitan'andriamanitra io etahitantsika io ny fiafarany io tsy maintsy mivoaka mpandresy Josefa tao anatin'ny ady mafy fa nivoaka mpandresy Davida tao anatin'ny ady mafy fa nivoaka mpandresy Joshua tao anatin'ny ady mafy fa nivoaka mpandresy mpanompon'andriamanitra zay mijery an'ity fantaran'ity mety ao anatin'ny ady mafy fa raha miaina anao ko ampijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ary manaraka n'ilay plan ny baiboly ndresako anao teo de zao tadio
tsy maintsy voaka mpandresy ihany ko paster Alvarez. Tsy maintsy mivoaka mpandresy ary zay moa tanjona zay moa tanjontsika hoe tsy maintsy ho mpandresitsika ary mpandresy miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra paster dia namindra fo mandrakariva tamin'reto zanak'Israely eto. Andriamanitra dia tsy niova ny fitiavany a. Marina fa nisy fotoana izy tezitra fa mbola tia izy. Nisy fotoana izy nalahelo fa mbola tia hatrany izy. Andriamanitra dia ozy mivolaza ny ten'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao a. Zany no naparetako ny famindram-poko aminao. Ianao zay mianao ty fandarany tia azadino a fa tena tianao tokoa, tena tianao a tena mamin'Andriamanitra mihitsy a ianao manokana. Ianao zay mandre mahita ty fandarany ty tena tiany Jesosy manokana ianao. Ary zany no namindran'Andriamanitra fo andray zanak'Israely reto aniny fa 20 tapany faharoa paster dia zao le vaky le teny manao hoe fa nalahelo azy Jehova amin'ny fitarainany no ireo nampahory azy sy nampalahelo azy. Nalahelo azy Jehova. Nisy fotoana izy teo aloha teo vakitsika paster tezitra fa nalahelo Andriamanitra. Ary rehefa nalahelo Andriamanitra paster dia namindra fo izy dia nanangana mpitsara. Nanangana mpitarika indray ny tompo paster mba hitahina ny zanak'Israely mba hoe tonga le fandresena hoe pelatana zanak'Israely. Eto dia mitodika manokana ho antsika kristianina. Raha mbola manana pasteur ianao ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana misy anao dia misaoro an'Andriamanitra satria mbola famindrapon'Andriamanitra izany. Raha mbola velona ny pasteur anao raha mbola mitoriteny aminao ara-dalàna, manoro hevitra anao manolo-tsaina anao manambara aminao ny tenin'Andriamanitra, mandray ny vision avy amin'Andriamanitra ary mizarana zany vision zany any aminao dia mihoaja ny tokony misy anazy ireo ray aman-dreny mpitarika ireo. Zay manko dika le mpitsara paster mpitarika omen'Andriamanitra hitarika an'Israely. Ka ianao zay na ao fianaty fiangonana misy anao zany dia toy izay ka zay teny zay aloha hoe mihoazy ny ady mivoninahitra izy manana paster anao ianao tsy voatery mivavaka tamin'ny trafiovana voan'oloko anao amin'ny fandarany ity fa mety amin'ny fiangonana misy anao reny paster anao reny toany ambavaka, toany ara-pitaovana, toany ara-bola. Aoka tena isahirana ho an'izy ireo mihitsy anao tahaka ny mba isahiranany anao any amin'ny fiangonana misy anao any. Zany no fakasitrana atolotsika ny tompo ny amin'ny namezana atsika mpitarika. Aza mavona, aza tao tsinitsinina, aza vela alahelo aza velo kivonony aminao izy reny fa tena toany amin'ny zavatra rehetra. Ohatr'izany koa tsika zanaka ato an-trano ato, raha mbola manana mpitarika manana ray aman-dreny ianao ry tanora, ry zaza amin'izao fotoana zao tanora na dia efa lehibe azy ianao ka mbola manana ray aman-dreny dia fahasoavana zany, fitsinjovan'Andriamanitra anao manokana zany hoe mbola velona ny ray aman-dreninao mbola manana ray aman-dreny ianao amin'ny toerana izay misy anao dia aza dino manohana ny ray aman-dreninao. Zao volazany tenin'Andriamanitra hoe hajao ny raisin'ny reninao mba ho lava andro igelana ianao any amin'ny tany zay meny Jehovanao ka hita soa ianao. Amin'ity tany fandalovana ity dia mila araraotana, aza lany andro mifamalina mifanditra aman'olona na mitahiry fahatezerana. Mety misy zavatra nampalelo ny ray aman-dreniny nampalelanao tany nataony ray aman-dreninao anao anie, mety misy zavatra tany aloha tany tsy zakanao mihitsy angamba mienomenao ty fandarana ty hoe tsy zakako mihitsy nataony dadako anahy, tsy zakako nataony mamako anahy, fa mbola velona mamanao amin'izao fotoana zao ary ianao velona ny dadanao amin'izao fotoana zao, ianao natsoan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra dia zao mamelany heliko ny ray aman-dreninao, asiosoa ny ray aman-dreninao, asiosoa izy satria tena fahasoavana lehibe tokoa fanomezan'Andriamanitra mpitarika na eo amin'ny sehatry ny fianakaviana na eo amin'ny sehatry ny orinasa. Mety misy lehibenao any amin'ny orinasa any tsy tianao ilehibenao io mamingavinganao fa amin'ny fotoana anniverserany na fotoana vanim-potoana ny farantaona na vanim-potoana ny fety nohony amin'ny Jesosy dia afaka mba mitondra ianao mba mitondra kely valopo kely anao fakasirana fisaorana azy. Valopo kely misy vola moa mazava ho azy fa tsy valopo taratasy be nataonao fa valopo tonga dia misy vola aty mba fanajako anao. Misy zavatra zany tokony aseho atsika an'Andriamanitra tsy nohony amin'ilay olona na dia tsy nohony amin'ilay olona azy fa nohony amin'ny Jesosy, nohony amin'Andriamanitra dia ndao ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ireo mpitarika zay nomen'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe ny famindrapon'Andriamanitra zay nomeny anao aza mavona zany. Ndreka vaketsika ato amin'ny bokyny ihany na paster vetetena alohan'ny amarantsika ty fitanena hoe ato amin'ny Romanina toko faharoa paster andininy fahaefatra dia zao vaky ny teny sa mavonao ny aren'ny famorapon'Andriamanitra sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famorapon'Andriamanitra dia mitanao ibebaka fa niditry ny fonao
niditranao sy nyfonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana amin'ny andro fahatezerana sy hofampisehoana ny fitsarana marin'andriamanitra zany hoe andriamanitra zany mbola tsy te-hampiseho zay fahatezerana zay am'izao fotoana zao fa mamindra fo aminao de manangana mpitarika izy mba hitarika anao a mba anaovanao sitrapon'andriamanitra famindram-pon'andriamanitra zany aza mavony zany famindram-pon'andriamanitra zany aza velan-dalo fotsiny zany fa araraoto zany famindram-pon'andriamanitra zany mila fibebahana lalina raha nisy zavatra tsy nety tany aloha tany de aleo hibebahana hoe andriamanitra hoe nisy zavatra tsy nety nataonay tamin'ireo mpitarika zay menao anay ireo nampalailan'izy ireo zay nanao tsinitsinina tsy nirarahan'izy ireo tsy nitsaintsan'izy ireo fa zavatra fantare de problema anay manokany za ohatra zao iza foana ny fantatra fa hatram'izay tsy manjery an'izy ireny fa andao raha ohatra n'izao fotoana zao raha rasana bavy a hibebahana amin'andriamanitra anaovana zay tokony atao anaovana dingana zavatra tokony atao dingana andraisana andraikitra zavatra tokony andraisana andraikitra mino zay fa ampinonatra zay paster vivavaka tsika am'izao fotoana zao vivavaka ary raha eo dia misotranao zay nohony amin'ity bokony mpitsara toko faharoa ty androany a fa zava-dehibe tokoa no nandrenesana zany fampianarana lehibe zany a tena tompontsoa lehibe ao anay tompony manaraka an'izao olojapeo zao ary misy fiatraikany lehibe amin'ny ara-pananay aoka hitondra fahasoavana lehibe aoka hitondra fitahina lehibe aoka izy fitraikany impacta hoavana fitraikany lehibe any amin'ny isam-batan'olona isa toko an-trano any amin'ny faritra eo amin'ny asa fivelomana manodidina eo amin'ny zavatra rehetra zay atao na iza lenay a izany teny soanao zany zany teny tsaranao zany de aoka hotahina tsiraray avy a voninahitra de van'andriamanitra rirana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay le fotoanatsika raha mpitsindray raha sitrapon'andriamanitra dia mpitsara toko fahatelo dia mirosotra ny atrantsika amin'ny fianarana nytya tenin'andriamanitra etya izany samotain'andriamanitra tompoka veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoka